No mariana tetsy amin'ny be masa isotry ny talata 7 sy ny alarobia 3 aogositra 7 ny famaranana ny herinandro ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava ary ny journée municipale de la santé na ny andro ny fahasalamana eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra andian'ny fahenina. Tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana toy ny fizahana sy fanalana nify, fizahana ara-pahasalamana kapobeny, fizahana sy fitsaboana ny areti-maso, ny areti-tsofina, ny diabeta, ny fiakaran'ny tosidra, fitiliana VIH sida, ny fandrandram-piterahana sy ny maro samihafa no hita teny an-toerana nandritra ireo roa andro ireo. Araka ny nambarany herivonina durant des risques talemsahana ny fahasalamana sy ny fahadiovana eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra dia maimaim-poana avokoa ny fitsaboana sy ny fanafody eo amin'ny be masa isotry mandritra izany roa andro izany, ary ny sarababem-bahoaka dia asaina mba hisitraka izany tolotra izany. Olona 4 eo no andrasana amin'ity hetsika ity ary ny tanjona dia tsy ninona akory fa ny andraisana ny tanana ny fahasalamam-bahoaka. Vahoaka salama manana hery sy tanjaka no afaka miatrika ny fiainany. Nanamarika ihany koa ny dokotera Renaud Rasolofo-Nirina izay tompona andraikitra amin'sahana amin'ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava eto anivon'ny faritra Analamanga fa fitsaboana manaraka kalitao, mpitsabo voahofana, fanafody tsara no atolotra ho an'ireo vahoaka izay tonga manatrika ity hetsika ity. Izao rehetra izao no totosa dia teo ny fiaramiasan'ny commune Antananarivo renivohitra, ny ministera amin'ny fahasalamana sy ireo mpiara-miombon'antoka izay nanome fanafody sy fitaovana. Ankoatr'izay, tena toloran'ny CNLS Comité national de la lutte contre le sida raha teo 500 ny tanàna Antananarivo renivohitra mba ahafahana manao fanentanana eny amin'ny fokontany. Anisan'ny lara-pahamehany be ny tanàna Antananarivo renivohitra raha teo ny fahasalamam-bahoaka ka izany indrindra no anton'ny hetsika toy izao izay tsy hijanona hatreo fa mbola hitohy.